fa tena nieritreritra tamin'izany dia ozy vadiko lasy ianao raha zao ianao vao andeha marina ny teniny satria hitako fa tsy zao kosa ny tanjona nikendrena tao anatin'ireny tolona potipitehana le ary Madagasikara anaovana vengeance ampiasa ary za dia jory tamin'ny assemblée générale farany teo teneniko mihitsy ny tale général lefitra aza menacena mpiasa ny volan'ny mpiasa nge hatramin'ny ataontsika prime de fin d'année 13e mois mantsy amin'ny orinasa Madagasikara tsara mampafantatra madame Lalatine fa izy io fifanarana mpiasa sy mpampiasa rehefa tany aloha be tany mba entina zany satria lava be le mandray vola 24 décembre dia taritina hatrany amin'le 31 janvier dia mifanaraka mpiasa sy mpampiasa andoarany isam-bolana angalanana un 12e ny karamanay dia rehefa tonga kosa mifadimy ambin'ny folo ny volana décembre dia avereno aminay mba hoentina miatrika ny fity dia tao anatin'izany tsy mba nisy akoa hoe tonga le fepitaona tokony andoavana akaikaikin'izay zareo no namoaka communiqué hoe zay dia tsy en mesure anome an'le volanareo zay efa nisotominay taty dia tao anatin'izany ihany koa ny assurance retraite teo amin'ny 2012 izy ny farany nandoa fin 2011 2012 hatramin'ny 2016 zany izy tsy mandoa dia eo amin'izay zavatra olana dia hoe ao averinay fotsiny le capitaln'le assurance retraite tsisy an'le part patronal tsisy an'le zanany zay miaraka aminy manitsaka ny lalàna daoly dia ianao ve efa maka ny volan'le mpiasa dia ianao indray makana position ohatrany hoe ascendance menacé an'le mpiasa hoe migrevy avy eo nge nareo fa vao migrevy tapakandro nareo dia idina ity nefa ny volanay za dia mbola miteny foana hoe sosialko ny sosialinay nde tsy natao entina anyetsemana ny tsy fahaiza mitantanareo hoe ka le izy ve tsy fahaiza mitantana zany hoe ohatrany hoe tsy fidiny zany fa resaka hoe incompétence zany ny anaovantsika anazy amin'izay resaka fitantanana zay sa inina le famonoana le orinasa sy inina ilay hoe atao zay aparefa ny orinasa io satria misy tanjona inavo eo objectif inavo eo ambadika eo indrindra tiako sariana ny sainao madame Lalatine amin'izay tanjona inavo hoe zay za zany zao mijery an'ity communiqué zay navoakan'ny département en communication dia ataon'ny direction générale amiko io zany dia atrapiniko ny tena za sa mino fa fetsy le olona nanao an'ty iny communiqué iny dia mianalize amin'ny tena inona raha tanjo leo satria ohatra tsotra loatra le zavatra navoakany fantany tsara fa juriste izy mahay tsara ny voalaza ao anatin'ny code du travail dia raha marina izy tsy tokony hamoaka zavatra ohatr'izao inona raha mitanjon'le olona dia reny efa voaka amin'ny hainao manjery isan-karazany reny hoe tizitra le olona vazave dia anitsakitsaka ny lalàna dia sy anamany ohatrany hoe fiandriana n'ity fireneny ity mihitsiny aloha roahana any zany sa mino fa ambadiky ity tanjon'ireo manodidina an'ireo io tale général io dia ho tonga amin'izay mihitsiny hoe aloha expulsena le vahiny tsy mba expulse dia inona raha mety nilana an'le vahiny raha izay indray voalohany indrindra zany le vahiny satria tao anatin'ireny mantsy tadidinao tsara na ny banque mondiale mitako hoe zay dia tsy subventionné lafa ny ary Madagasikara nisy ny bonne gouvernance takiny andao mba hiezaka ampiseho an'izany hoe mametraka zany bonne gouvernance dia naka tale général vahiny neutre ny verina anazy zany dia hoe spécialiste amina redressement zay zany dia niditra tokoa le vaza dia nataony ny heverany hoe redressement zany hoe foandroany mpiasa efajato ny foana ny zotra sy tsy mampidi-bola isan'izany ny Asie Johannesburg sy ny sisa dia najanona tsy niasa ireo roplanina maromaro ary za zao tia hisarika ny sainao hoe mpiasa efajato ny roanao CDD zany aloha mialatsiny fa matoy CDD eo amin'ny Hermat mbola olona voaniditra voangy mbola échelon azoko lazaina zany fa ry ambany tao raisitsika hoe 2,5 millions karaman'le olona multiplié amin'ny 400 1 milliard ao misy roplanina mipetraka fotsiny nanomboka tamin'ny 3 janoary le tokony ianao azy hofainao 350,000 $ par mois 5 milliards 250 ao misy roplanina mipetrapotsiny Juliette Golf petraka fotsiny eo amin'ny angary hofainao 85,000 $. Misy roplanina koa mbola hofainao 198,000 $. Le may motera le roplanina vao napidirina TR 72-600 petrapotsiny ainy Thomas zany hoe zay hoe na miasa na tsy miasa dia alohanao foana ny ofany zay le mbola iverenanay reny ange le namidy dia verenana nofaina dia zao izy zao hofaina nefa mipetraka ao anaty angary
tsy zavatra zany zavatra anankiray zay fa te hiverina aminao ihany am'le analyse hoe kelikely le poste le personnel le charge nefa ninony azakazana inony azakazana de eo ihany koa raha de raisiko ty sarisary zay nataony directeur des exploitations taminatina assemblée ty ozy izy hoe nitabataba ny pilote tam'izay hoe tsy raharandrangaha le ligne azy maninona ny ajanonareo de ozy izy hoe ny olana nge zay ne manaiky e fa ny olana am'izao de zao hoe fanontanina de raha atao tokatrantsika de anontanina zany ny akizy hoe écolage sasakafo de nyraisiko zay sarisary zay madame Lalatina de ozy amantsy azy tiako be ho any sarisarinao talefa andao atsaraiko kely le sary amin'ny fijeriko azy écolage sasakafo ve fanontaninao ianao anefa ny roplanina ataontsika hoe tokantrano ianao ny tobiliny dada ameura ny consommation ny ameura 30% de mbia manao sarisary am'le airbus zany io ary dada manana maîtresse anakiroa le DGA anakiroa zany za mbola tsy hitako mihitsy hoe foananao poste 400 de mamorona DGA tsy hitako na nilana nyreo hoe DGA le organigramme allégenao nefa sinao olona manina tsy atao fa zay directeur des opérations le DGA koa le efa nidécrienareo mpiasa teo aloha ihany angereo averiny ekipa averiny zay moa zany de efa tsy lazaina tsao c'est zavatra anakay zao politika tsy azoko anata politikana compagnie aérienne tena miteny anao inona moa ma compagnie aérienne tsy sidina ataony ve tsy le transport aérien ve ny tsika foanana za miteny aminao ihany koa fa lojikana compagnie aérienne vata vao mipetraka amin'ny tany indreo plane iny na hoe au sol zany de tena hoe fatiantoka ny tena but zany de hoe ahoana ny akely an'le temps d'immobilisation au sol anindreo plane irentabilisena le izy am'le ofany asy le za eto Madagasikara contraire an'izay le plan de redressement zay tsy azoko mihitsiny aloha ny ipetraka eo aéroplane fa mampanidina azy aza mafatiantoka no mampijanona azy itretinao ne zany logique de hiverina am'izay am'le analysiko hoe fa inona raha nitanjony retorreto de hoe ho tonga dao le gasy roa ho any rangaha le vazaha de ho avy fitondram-panjakana ho any banque mondiale izy miala tsiny kosa le mpiasa mihitsy angeny tsy tian'le bonne gouvernance tsy hoe le mpiasa tsy tia bonne gouvernance fa le vazaha efa hitanareo fa zay tena hoe miametraka le bonne gouvernance fa le vazaha nge ka nanitsakitsaka ka voatery hoanay fa andeha nindry tera tamin'ny malagasy izay ny antony de satria ahoana efa araky ny teny tale général lefitra hoe hiditrytsika ary efa namafisin'ny tale général omaly tao anaty express efa préparena am'le privatisation anatin'le privatisation nefa zany de zay hoe anomboka hitady le mody atao hoe partenariat stratégique de anomboka hiditra am'le volet technique sy indrindrandrindra le volet finance manahira ty vazaha ty de andao hitady fomba voa anankiray afana miécarte azy de atao zay tsy tiavany opinion azy itsika kosa nefa rehefa aveo ijoro manoloana ny opinion publique hoe roanay le vazaha fa satria nanitsakitsaka ny fiandrianany marina faona moa izy ny sahilaza fa ny tribunal administratif de tsy compétent nefa mazava ny voalazany droit de aveo ampidirina le namana za zao ho hitatsika eo hitatsika eo ny schéma zay hitranga fotriny efa mamofopofona fa hoalany io DG vazaha io fa efa misy efa namana ny eritreretana hoe dia am'zay le namana hitondra n'le privatisation ny Madagasikara ohatrany efa manomboka mitsidika mihitsy nge le resaka privatisation andremaly izy aloha de efa niteneny tale général ary zaho amiteny hoe inona moa ny lana le vazaha nge de nampanaovina le salle besogne fotsiny androka le mpiasa gasy efajato tsy ameny PFA-ny mpiasa anapaka n'ireny assurance retraite satria za tena sany ary zay mihitsy niteneniko hoe za andremato tale général tsisy atahorako aloana kely akory izy koa niteny fa tsy matahotra za tena vony fanatrika mihitsy madame Lalatina satria mampijaly loatra tsy tena hoe mampijaly gasy fa mampijaly mpiasa nitsiditra amina propos hoe fa teny aminao hoe raha gasy kosa nefa napetraka ao teo ka nandroka mpiasa efajato ka tsy name prime de fin d'année na hoe nanapatapaka an'io azy za miteny aminao fa efa nidirana délégué gasy tao anaty borao any tao tsy haiko zay mety nefarana fa le vazaha moa ohatrany somary ananana ena maso fa afo zany tsy ena maso fa tsy haiko hoe tahotra ary zay mihitsy nitenenako amy hoe za miandro fotsiny le fotoana
ionako aminao ary tena hoe andao atao an'lohany mpiasa alay mpanao gazety zay tianao fa efa nomaniko mihitsy zay ary efa nifotokopieko mihitsy madame Lalatina ny fiche de paie-ko farany raiky amby folo volana mai zao mantsy zay zao tsy andray karamandray ny fiche de paie-ko raiky amby folo volana lasa zay fotokopieko de omeko raha manaiky anao anao modérateur am'izay fotoana zay omeko anao fiche de paie-ko de mba mangataka ny tale généraly mba omeny koa ny fiche de paie-ny raha manana satria io koa mbola mampitaraina mpiasa ny tale généraly sy reny tale ao amin'ny hermady reny hono tsy manana fiche de paie de mba hoentiny koa ny fiche de paie ndreo tale généraly lefitra anankiroa reo de mba tiana fantatra mpiasa zany hoe aiza tsara zany le draft hoe ahenanao le charge nefa ny mba tiana fantatra hoe ahoana marina mipoa an'le charge zay nalanao ve sy nampinao ve tena hita ve ny tombany zazo tsara mba tiana fantatra zany le transparence ilaina